Ny vidéo-ntsika androany dia mbola toy an'ilay vidéo nataoko farany iny momba ny fifindrammonina aty USA ho an'ireo olona izay mbola tsy manana ny zom-pirenena Amerikanina. Fa ny fatoantsika androany dia ho an'ireo karazan'olona izay tonga aty États-Unis amin'ny alalan'ilay antsoina hoe non-immigrant visa, na zany hianatra na hiasa, indrindrindrindra ireo olona izay manana an'ilay F1 sy J visa sy ireo olona manana H1B zany. Izay no ifatoantsika androany. Dia satria nanome lalàna vaovao indray ny Departemanta Amerikanina amin'ny ny filaminana anatiny dia io lalàna io niatra tamin'ny 11 avril teo zany. Dia ndao ary ho jerentsika hoe inona io lalàna io dia ahoana no mety fomba hiantehefan'io lalàna io amin'ireo karazana visa no lazaiko teo. This video is for informational and educational purposes only. I am not an immigration attorney or a government official. The views shared here are based on publicly available news and personal interpretation. For legal advice or visa-related concerns, please contact a qualified immigration lawyer or the official U.S. Immigration Services. Ilay lalàna dia antsoiny zareo hoe Alien Registration and Evidence of Registration Rule. Zany hoe io lalàna io zany dia nataony zareo ho iraiketana ofisialy an'ireo olona rehetrarehetra izay miditra aty États-Unis amin'ny alalana non-immigrant visa na temporary visa, miasa sy mianatra sy ho an'ireo zanak'ireo olona ireo amina kategorian'ireo visa ireo. Dia raha ohatra zany ianao miditra aty États-Unis amin'ny alalana student visa F1, J1 sy ny sisa sy ny sisa, raha hianatra, raha ohatra ianao zany ka ohatra ny hoe manana HB1 koa zany dia voakasika ity lalàna ity. Fa ny zavatra tsara ho fantatra hoe ny zanakao izay latsaky ny 14 taona ihany mety voakasika ity lalàna ity. Efa enregistré zany ianao ny dikan'izay rehefa manana an'iny I-94 iny dia efa enregistré zany ianao dikan'izay raha arak'ilay lalàna aloha zany. Dia ahoana ary ny fiantraikan'izay amin'ny fianakavianao? Ny fiantraikany amin'ny fianakaviana dia ho jerentsika hoe iza ao amin'ny fianakavianao indrindrindrindra ny dependentinao zany raha ohatra amin'ireo kategoriana visa ireo ianao. Arak'ilay lalàna dia miteny ilay lalàna hoe raha ohatra zany ohatra ianao mitondra ny vady aman-janakao aty États-Unis ka dependent visa no andehanany aty na io F2 na io J2 na H4 ho an'ireo olona izay manana H1B zany. Dia ny olona rehetrarehetra, ny zaza rehetrarehetra izay miditra aty États-Unis alohan'ny faha 14 taonany zareo zany dia tsy maintsy manao registration zany dia misy forme antsoiny zareo hoe G325R. Izay zany no ampiasainy ilay izy moa zany ny zaza ny tena voakasika ity lalàna ity zany. Raha ohatra zany ianao mananjanaka mbola tsy 14 taona izy amin'izao dia 30 andro ny anananao rehefa feno 14 taona izy mba enregistrenao an'iny zaza iny any amin'ny immigration zany. Dia ny zavatra ataonao zany voalohany indrindra manokatra kaonty ao amin'ny USCIS ianao dia mameno an'ilay G325R forme zany ianao dia en ligne daholo ireo rehetrarehetra ireo. Dia ny zavatra tsara ho fantatra nefany raha ohatra ka efa 14 taona ny zanakao miditra aty États-Unis zany amin'ny alalan'ireo karazana visa efa noteneniko ireo zany dia tsy mila manao ninina satria ilay
I-94 izay activé rehefa miditra an'le port of entry no misolo an'izay rehetrarehetra izay. Zany hoe ny zanakitsika rehetra izay ho feno 14 taona zany dia tsy maintsy mandalo an'izay process kely izay. Aza adino nefany fa amin'izao fotoana izao ny gouvernement américain dia mijery an'ireo olona izay tsy manara-dalàna, izay tsy mahafeno fepetra takiany zareo dia izay no mampatonga anahy manao an'ity vidéo ity hoe mampatsiahy hoe misy an'izao. Inona ary ny zavatra tokony ataontsika foana indrindra isika izay mbola tsy manana an'ilay citizenship zany na ilay zom-pirenena, indrindra ihany koa fa itsika izay mbola amin'ny alalan'ny student visa no hipetrahana aty Amerika. Misy lista maromaro eto mila manana I-94 validé zany ianao na ianao manana copie an'le izy any amin'ny telefonanao na koa hoe raha manana internet ianao amin'ny ankabetsahantsika moa zany manana data amin'ny telefona dia afaka alaina ny vetivetika. Dia ity zavatra tena jereny zareo amin'izao fotoana izao. Raha ohatra ianao mifindra appartement na mifindra ao ambadika fotsiny ary rehefa niova ny adresy 10 andro ao aorianan'ny fifindrana mila vitanao ny transfert. Tadidio tsara izay satria be da be ny ankizy tratran'ny RFI. Le izy moa zany any amin'ny rehefa le manova statut ianao hitan'zareo daholo hoe fa nanino ianao tao amin'ity adresy ity sy ny sisa. Azonareo ngamba le tiako lazaina. Dia adinoko kely ho an'ny olona manana H1B tsy mitovy an'le olona manana J1 na F1 ny forma fenoana rehefa feno 14 taona ny zaza, fa mameno an'le forma AR11 zany izay no fenoan'ny olona manana H1B. Dia aza adino iaho 10 andro alohan'ny aorianan'ny fifindra-monina dia mila manavao, tsy manavao fa mitransfert an'le adresy. Makany amin'ny poste fotsiny ianao dia ny poste no manome formanao mba ahafahanao manova an'ilay adresinao. Zahay rehefa nipetraka taty États-Unis dia tsy manadino an'izay mihitsy satria anisan'ny critère iray jeren'ny immigration iny rehefa manova statut ianao. Zany hoe tanjon'ity vidéo antsika androany ity zany dia mba manampy antsika malagasy mba tsy ho tratran'ny sampona rehefa manova statut na manao taratasy administratif rehetrarehetra zany. Dia zay zany mila tsara ho fantatra. Dia ahoana ary ny fiantraikan'ity amin'ny fianakaviana gasy izay voaka aty zany. Tsika gasy efa aty aloha zany dia mila atao an-tsaina le hoe rehefa feno 14 taona ny zanako dia mila manao an'izay za. Mbola tsy fantatra moa zany ny avoako ny ampitso fa izay aloha zany ny lalàna misy amin'izao. Ho an'ny malagasy izay hoaka aty zany, raha ohatra ianao ka mieritreritra ny hitondra mivady aman-janakao dia ny zanakao efa ho feno 14 taona dia mila mameno an'izay G325R form izay ianao 30 andro aorianan'ny mahafeno 14 taona anazy. Dia ohatra ihany koa rehefa tonga aty ianao ka mahazo trano nahazo adresy dia mila makany amin'ny manao update ny adresinao zany na any amin'ny système fianarana na any amin'ny système mpampiasa, satria rehefa manao update zareo dia update ho azy ny mombamombanao rehetrarehetra. Aza adino zay satria izay anisan'ny nisy namana napiako tamin'izaho niasa tamina tamin'ny sehatry ny immigration zany, dia anisan'ny critère iray andrirariran'zareo an'ny kahanao zany zay rehefa manova statut ianao, indrindra manana eritreritra ny hoe hamadika ny statut anao permanent residency. Dia
recap kely zany hoe raha ohatra ianao ka mananjanaka efa ho feno 14 taona, raha mitondra anjanaka ao mankaty États-Unis zany ianao dia ataovy ao an-tsaina, marqué ao anatin'ny calendrier anao tsara hoe amin'izao fotoana izao ty zanako ty feno 14 taona, manana 30 andro ianao anaovana an'izay process zay. Dia ny faharoa tena zava-dehibe hoe rehefa mifindra ozy averimberiky foana, rehefa mifindra 10 andro ao aorianan'ny fifindrana dia updatevo ny adresinao, makany amin'ny poste ianao dia any amin'ny poste ny manome ny information rehetrarehetra fomba updatevana adresy. Updatevo koa ny adresy any amin'ny fianarana raha ohatra ka hoe mianatra ianao, raha ohatra ianao ka hoe amin'ny alalana H1B ny visa-nao ipetrahanao aty États-Unis amin'izao fotoana izao, updatevo koa ny any amin'ny mpampiasa. Dia zay no tiako lazaina kely androany, somary foufou kely, somary aingana kely satria andeha hianatra rehefa avy eo dia vao nivoaka ty nandefa email anany fianarana hoe aza adino ty update ty. Ny tena moa zany manampy ny ankizy ny international student atao ampianaranay dia mahazo email sy update rehetrarehetra amin'ny resaka mombana immigration zany. Dia raha ohatra ka hitanao manampy ny namantsika, ny fianakaviana sy ny sisa sy ireo olona izay eritreretinao hoe wakaty États-Unis ka voakasika io ka io dia aza adino mizara an'izay amin'zareo dia aza adino ihany koa no manaraka ny pejy satria manampy antsika malagasy amin'ny fomba rehetrarehetra resaka immigration, resaka fianarana sy ny sisa aty États-Unis ny pejy. Zay ary fa dia mazoto.